Ajantsika hatreo mahakasika n'indry fa tsy ho ela ihany koa dia hiatrika ny fifidianana be ny tanàna isika eto Madagasikara ho an'ny eto Antananarivo renivohitra efa miomakomana ny antoko politika sy vondro politika samihafa manana pikasana ny handray anjara ao anatin'ny fifidianana be ny tanàna. Ny eto Antananarivo renivohitra manokana no asiteny dia ahafana ny fifaninanana eo amin'ireo kandida maniry ny handray anjara sy ho kandida eto an-drenivohitra. Ahafana ny fiaditoerana ho be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Efa manomboka mitranga tsikelikely ny kandida hifanina ao anatin'izany fifidianana be ny tanàna hitondra ny renivohitra izany. Tamin'ity herinandro ity dia kandida roa no nilaza ny fahavinoana ny rotsaka ho be ny tanàna, andany ny Rafalimanana Hery ary ankilany ny Lalatiana Ravalomanana izay samy efa kandida ho be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ihany koa atao anatin'ny Repoblika fahatelo. Raha nilaza fa amin'ny alalan'ny tsy miankina no iritsahan'ny Lalatiana Ravalomanana, tsy naneo kosa navondrona na toko iaradia aminy amin'ny fifidianana izay ny Rafalimanana. Mbola samy tsy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny kandida toanany amin'ny fifidianana ity ihany koa ny hery politika telo tombanana atanjaka amin'ny fifidianana io. Eo ny antoko ny fitondrana, ny hery vaovao ny Madagasikara, ny antoko TIM ary ny Alliance républicaine ivondronan'ny Mapar, ny Arakisiky, ny antoko maitso asin'ny Madagasikara ary ny Havana. Na dia izany aza dia efa nisy ihany koa ny sotrotsotro ny kandida mivoaka amin'ireo hery politika telo ireo. Anarana vehivavy no tena miodikodina ao anatin'izany, anarana tokana dia Lalao Ravalomanana ho an'ny TIM. Maromaro kosa no vaovao Ambodivohitra dia Lalatiana Rakotondrazafy, Lanto Rakotondramanga, Sara Georges Rabe Arsoa. Miasa ao anatin'ny fahanginana tanteraka kosa ny HVM, na dia izany aza dia anisan'ny feomandeny mety hanolorany any Ivra Zanamasy na i Rafalimanana Hery. Ny mpitarika ireo hery politika ireo dia nilaza fa ato anatin'ny farany herinandro sy herinandro itsidika iny no ampafantatra izay kandida atolotra izy ireo ary ametraka ny atota taratasy sy filatsahako vidiny.